Anomboka ny dinidinikisika Andriamatoa Raintsonary ny vaovao faraparany tany Lolokely tany rehefa nisokatra ity volana Aogositra ity dia nigadona teto Madagasikara indray ny délégation mafonja notarihan'ny Roakim Chissano. Rehefa tonga teto ny tena nandrasany betsaka dia ny hoe ilanja ny sazy anasasiana izay mitsivalam-pandry amin'ny fampiarana ny tondrozotra sy ny karazany nomenatra any amin'ny faran'ny volana Jolay moa raha tsy hivina ihany ny mpanao politika malagasy indrindra reto le candidat tsy mety miala nefa tsy ekeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny irotsahany. Navarina nefa Andriamatoa Raintsonary fa rehefa tonga teto Madagasikara ry Roakim Chissano tamin'ny voalohan'ny Aogositra teo dia tsy nanome sazy fa voalaza hoe tsy ny fampiarana ny sazy akory ny maika fa any Aorina izany no ampiarina. I Ramatoa Catherine Ashton izay tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeanina no nanizingizina fa omena tapa-bolana indray ny mpanao politika indrindra ireo izay every ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa mibahana tsy mampandeha an'izao raharaha zao mba andraisana fepetrana fanapahan-kevitra ary raha ohatra ka tsy misy zavatra mihetsika dia nanizingizina Ramatoa Catherine Ashton fa hosasiana izay rehetra misopatra amin'ny fampiarana ny tondrozotra. Asa moa Andriamatoa Raintsonary na mbola velona na maty ity tondrozotra ity amin'izao tsika miteny izao fa ny malaza aloha dia ilay 7 commandement na ny didy fiton'ny JICM izay raha ny zava-misy dia mandeha tsikelikely amin'ny fampiarana azy ireto voaraben'ny fahalalana eto Madagasikara ary dia mihetsika tokoa ny zavatra niovan'ny CES sy ny sisa. Ka eo zany Andriamatoa Raintsonary ny zava-manahirana satria ny ankamaroan'ny malagasy dia matsiaro marary eo amin'ilay hoe fitsabahana ny anaty vilanitsika. Ny ankamaroan'ny malagasy dia manomboka sorena amin'ilay tsindry sy baiko mivantana ataon'ireo matanjaka iraisam-pirenena fa ny mahavariana Andriamatoa Raintsonary dia misy hevitra voiziny ankamaroan'ny mpanao politika tao ao. Ny hevitra voizina moa dia ny hoe famitaam-bahoaka no milaza fa manao fifidianana tsy miaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena dia izy ireo ihany no miteny fa tsy ankatony voka-pifidianana mihitsy ny fianakaviam-be raisam-pirenena raha tsy izy no manohana sy mikarakara an'izany fifidianana izany ary dia ampitahorina moa ny malagasy fa ho sahirana eto Madagasikara mitoka-monina tsy mahavita teny tsy ahazo voly kanefa tiany malagasy efa mahantra hoy izy ireo. Eo no ametrahako fanontaniana Andriamatoa Raintsonary hoe inona no tolotra politika vaovao mety ho azo aroso satria isika raha nanao an'ireny dinidinika samihafa ireny engetsy nametraka ny hoe andao anakato-baravarana, andao anao isolationisme, andao anao xénophobie, tsy izany mihitsy fa nisy resaka ihany napetraka ny amin'ilay tokony havozina ny endriky ny fiaraha-miasa amin'ireo vahiny ireo fa raha ohatran'izao hoe raporo dominant dominé karazan-drazana saritsary-panjanahana amin'ny endriny vaovao no atao dia manahirakirana ny fisiana fiaraha-miasa arak'izay. Ka inona no mety hoe tolotra vaovao mety azo aroso eo anatrehan'izany resaka hafahafa izany Andriamatoa Raintsonary? Misaotra anao namana Ismaël. Alohany amaliako ny fanontanianao, misy fialantsiny kely tsy maintsy ataoko eto amboalohany ho an'ny bolokom-bazaha. Miala tsiny aminareo mpanao politika sy aminareo mpiaro ny tondrozotra fa mbola hanao teny masiaka ihany tsy filanady sanatria fa noho ianareo mamotika ny firenena iaraha-manana. Madagasikara mitraka, Madagasikara manana ny toerana sahaza azy no lova tiako apetraka ho an'ny taranako
fa tsy Madagasikara rava noho ny adalanareo. Rehefa vita izay fialan-tsiny izay namana Ismaely, hovaliako ny fanontanianao mikasika ny tolotra politika vaovao. Alohan'izany anefa misy tsiam-baovao reto. Voalohany, ny gazety Les Nouvelles tamin'ny voalohany Aogositra. Araka ny lazainao teo, tonga teto Madagasikara indray ireo iraky ny JICM no tarihany Sisano. Ny antony nahatongavany dia ny fizotra ny fanatanterahana ny didy 7 nomeny. Raha fitinina ny tenin'ny Sisano raha tonga teny Ivato izy dia hoy izy, tsy dia tianay loatra ny mampiatra ny sazy. Miezaka izahay mba hifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny fihetsika ataonay. Miankina amin'ny zava-misy hoy Sisano ny fampiarana ny sazy na tsia. Tsiam-baovao faharoa Courrier de Madagascar tamin'ny 3 Aogositra. Fifidianana miaraka amin'ny vahiny ny vady dela indray ny filohan'ny tetezamita hoy ny gazety Courrier. Hoy Sisano rehefa avy niona taminy. Niona tamin'ny filohan'ny tetezamita izahay. Nilaza ho vonona anampy izy mba ho tanteraka amin'ity taona ity ny fifidianana. Midika izany hoy ny gazety Courrier de Mada fa manaiky ny fiain-kevitry ny vondrona iraisan'ny pirenena Rajoelina Andry izay mifangarika amin'ny fomba fiteniny mandrangaranga ny fiandehanan'ny pirenena. Ka tsy tokony ekena hoy izy ny fijabany vahiny amin'ny raharam-pirenena malagasy. Tsiam-baovao fahatelo gazety malaza tamin'ny 5 Aogositra. Nofoanan'ny Frantsa ny visa nanome lalana ny filoha Rajoelina mivady mandeha any Frantsa hatramin'ny taona 2012. Tsy miala izany fandrarana izany hoy ny Frantsay raha tsy mivoaka ny listry ny kandida vaovao tsy ahitana intsony anireo kandida telo tsy tia ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny filoha Rajoelina, Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny filoha Didier Ratsiraka. Tsiam-baovao farany, ny antson'ny mpisehatra politika malagasy Ramatoa Catherine Ashton, tompony andraikitra ambony eo amin'ny vondrona Eropeana, mba ampiatra ato anatin'ny tapa-bolana anireo didy 7 napetraky ny JICM. Raha tsy izany hoy izy, ho sazian'ny vondrona Eropeana ny olona rehetra manao sakana amin'ny fanaovana fifidianana amin'ity taona ity sy ny olona misopatra ny fanatanterahana ny tondrozotra. Rehefa zany tsy am-baovao zany, inona ny famakafakana azo atao mikasika ity tolotra politika vaovao ity? Ny antony fototra mahatonga an'ity krizy ity ho saribana dia ny fizarazaran-tsaina misy eo amin'ny tafika malagasy. Araka ny gazety malaza tamin'ny 7 Aogositra, mizaran-kolaforoa ny tafika izao. Andaniny ireo momba ny JICM, ankilany ireo momba ny filoha Rajoelina. Ho an'ireo voalohany hoy ny gazety, tokony tanterahana araka ny baiko omeny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny fifidianana eto Madagasikara. Ho an'ireo faharoa, sarom-piaro amin'ny fiandrianan'ny pirenena izy ireo dia vonona kosa natanteraka ny baiko omeny filohan'ny tetezamita. Ary tsy vitsy hoy ny gazety ny mpitsara mitovy hevitra aminy. Saika nisy hetsika hoy izy ny gazety miaramila natao tamin'ny herinandro lasa teo mba hanery anireo mpanao politika andray ny andraikiny indrindra ireo olona mahatonga ny krizy. Tsy fantatra nefa hoy ny gazety tahaka ny ahoana no endrika izany fanerena ara miaramila izany. Raha mijery ny tafika malagasy amin'ny ankapobeny aho namana Ismaely, izy rehetra mitambatra miaramila, zandary, polisy, izao ny sary hitako. Tsy tandroka aron'ny malagasy ny tafika fa tandroka aron'ny vahiny. Satria raha ampitahaina ny olona naripany nanomboka tamin'ny azaontsika ny fahaleovan-tena hatramin'izao, maro kokoa ny malagasy naripany raha oharina amin'ny vahiny mpananobohitra. Fahana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena lainga ny mpanao politika malagasy dia mino lainga rehetra lazay ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ary vao maika mino izy ireo raha lainga goavana no lazay ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aminy. Araka ny teniny Joseph Goebbels, ministry ny propagandy tamin'ny andron'ny nazisme hoe, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Arakaraka ny mahalehibe ny lainga no inoan'ny vahoaka azy. Misy fifanoherana ve izany teny zany? Tia tompoko. Fantatry Goebbels tsara ny zavatra lazainy.
diso hevitra dia diso hevitra ianao mpiaino raha iverinao fa mora ikena ny lainga satria fotsiny lehibe. Izao tompoko ny tiany Goebbels lazaina manahirana ny mametraka ny lainga lehibe ho ekeny vahoaka satria mila fotoana ela, mila fitaovana goavana, mila fahaiza-manao ny fametrahana azy eo anivon'ny fiarahamonina ary mila averimberina matetika satria hoy izy ny lainga lazaina impolo dia lainga ihany fa raha averina indray alina ny lainga dia miova ho fahamarinana. Tsy amin'ny fotoana ilazana azy no manan-tombo amin'ny mpitondra ny lainga lehibe fa amin'ny fotoana andavana azy. Mila fahaizana ambony, mila fisainana avo, mila ny fanilovany fanan'Andriamanitra ny olona iray vao afaka hitsipaka ny lainga lehibe efa ekeny be sy ny maro izy. Maro ny ohatra azo omena mikasika an'izany fanekeny vahoaka ny lainga lehibe izany fa tsy ampy ny fotoana ka ohatra efatra ihany no omeko. Ohatra voalohany, ny sazy arangarangan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Lainga lehibe io fa ateliny vahoaka. Ny ray aman-dreny niteraka no manam-pahefana manome sazy ny zanany satria izy no niteraka azy, izy no mamelona azy. Ny mpampianatra no manam-pahefana manome sazy ny mpianany satria izy no notendrena ho mpanabe. Ny mpampiasa no manam-pahefana manome sazy ny mpiasany mandika ny fitsipika anaty ao amin'ny orinasa satria ny mpampiasa no mandoa ny karamany. Fa iza no nanome fahefana ny JKM hanome sazy ny malagasy? Ary fitsipika inona moa no nodikainao mpiaino no saziany JKM ianao? Amin'ny lafindray no namany Ismaël fanaoko ireo mpanao politika miankin-doha ireo izao zava-manjo azy ireo izao kekeriny amboa kely tiany. Fatra-paniry ny fankatoavan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena kanjo sady tsy nomeny fankatoavana no saziany mafy. Fa ny vahoaka malagasy voatery miaritra ny adalany no mampalahelo. Ohatra faharoa,